Ran'ireo ray aman-dreny lehibe avy any amin'ny Foko Sakalava ny filoha vaovao izay tantana ny plateforme du Grand Sakalava de Madagascar. Isan'ny laharam-pahamehana ho an'ity filoha vaovao ity moa ny sin'ny firaisan-kina ny fifankatiavana ao anatin'izany fikambanana izay tarihiny zany. Andriamatoa Robson Zafiora ny voafidy ho filoha nasionalin'ny Tambazotra plateforme du Grand Sakalava de Madagascar na PGSM taorian'ny Fionambe ny afara tamin'ny fifidianana ary nitototsaina teto Antananarivo tamin'ny farany herinandro iny. Fantatra nandritra ny fotoana fa ny fampandrosoana ny fandriam-pahalemana ary ny firaisan-kina no matomatesany filoha vaovaony hivovonana PGSM. Ny ataonay zany dia manentana ny ray aman-dreny ara-drazana izay agnatiny PGSM plateforme de Grand Sakalava mba hanatevy laharana an'ity PGSM ity satria zahay dia tsy avidadisa amirery fa dia mangata tanana soroka miara-milanja tomboky miara-mamindra ny angavianay ny ray aman-dreny ara-drazana tsirairay izay agnatin'ny plateforme de Grand Sakalava. Nanamarika ny fotoana ny fombafomba nentim-paharazana na ahafahandreo ray aman-dreny ara-panasy Sakalava nitsodran'ny filoha vaovaony PGSM amin'ireo asa sy andraikitra miandry azy mandritra ny fitantanany. Nilaza ny roso amin'ny fitetezam-paritra ny filoha vaovaony PGSM ahafahana manetsika ireo Sakalava mpikambana lasa nitady ravinahitra manerina ny nosy ka hitoly ary no nisantaran'izany fitetezam-paritra izany.